Isan'ny fametrahana ireo ango-kevitra sy fanitarana ary fanatsarana hatrany ireo taranja ampianarana ny eto anivon'ny sekoly ambony momba ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ankehitriny rehefa nahatanteraka ny atrikasa lehibe fanao mialohan'ny idirana ny taom-pianarana vaovao. Tao aorian'ny atrikasa goavana izay notanterahana teto anivon'ny filan-kevim-pitantanana izany hoe ireo eo anivon'ny administration sy ny direction générale ary eo ihany koa ireo chef de mention isan-tsokajiny dia indrindra moa zany ny arahana ary nanasana ny ministère PIA zany hoe ny teo anivon'ny enseignement supérieur dia nisy ny fanatsarana ny maquette de formation zany hoe tsy mivoana amin'ny voalazana eo anivon'ny enseignement supérieur fa kosa nefany misy ny ataontsika hoe fanampiana misy kokoa zany ireo matière module de base osintsika zany hoe matière spécifique mba ahafahana tena miorienté ny mpianatra indrindra ihany koa moa zany dia efa miroso tanteraka manaraka n'ilay norme internationale amin'ny hoe efa nazahoana n'ilay ISO 26326 sy ny nazahoanareo numéro isan-karazan'ireo zany dia misy ny fanatsarana mba ahafahana manatratra n'izay tanjona izay. Isan'ny nitondrana fanazavana ny mahakasika ny fidirana misehatra iraisam-pirenena izay vao maika hitaky ezaka sy fanatsarana amin'ny lafiny rehetra. Atrikasa fanovana tanteraka ny rafitra izay misy sy ny fanatsarana izay efa tsara teo aloha dia avozona ny anton'izay fanovana sy fanatsarana izay dia miopana tanteraka amin'ilay accréditation iraisam-pirenena dia ny numéro UEI zany ny DUNS ary ny ISO 26324 izay anisan'ny zava-dehibe eo anivon'ny fikarohana ny sokafana ho an'ny tanora malagasy tsy ny tanora ihany fa eo ireo le ataontsika hoe mpampianatra mpikaroka eo ihany koa ny mpikaroka eo ireo izay manomana ny doctorat ary indrindra ho an'ireo mpianatra efa nahazo diplôma ka teanao famelabelarana na ihany koa ataontsika hoe publication izay fantatra izao tontolo izao amin'ny alalan'ireo le plateforme izay fantatra maneran'izao tontolo izao ihany koa. Lalam-piofanana efatra no safidiana sy napetraka hatrany am-piandohana tao anatin'izay 10 taona izay no entina hitondrana ny fanabeazana. Lalam-piofanana izay ananana traikefa mpampianatra voafantana ary tena fototra ho an'ny fampandrosoana. Raha ho an'ny mention économie no resahana dia ao anatin'izy io moa zany misy an'ilay parcours économie de développement sy économie et finance dia nampiana ary no antevenina misimisy kokoa ireo matière de base zany hoe ireo module spécifique ahafahana tena manofana ny mpianatra ivoaka sy tena ho matianina amin'izany hoe ma-économiste azy zany. Ny parcours izay afaka arahana moa zany ao anatin'izay lalam-piofanana économie izay dia misy ilay parcours économie et finance sy ny économie de développement dia afaka arahana tsara zany izy io amin'ny système présentiel na ihany koa à distance dia afaka miatrika ny ataontsika hoe fifaninanam-panjakana ambony ireo mpianatra izay manaraka izay lalam-piofanana économie izay eo ihany koa moa entony hoe hofanina ny mpianatra anangana ny tetikasany manokana dia maro zany ireo programme sy projet afaka atao ho an'izay hoe lalam-piofanana économie izay. Anisan'ny zava-dehibe ihany koa ny mention agronomie satria ao anatin'izay mention agronomie izay voalohany indrindra aloha zany izay dia efa mamoaka an'ireo mpianatra ho lasa ingénieur zany hoe ao aorianan'ny fiofanana azahoany ny master zany dia mivoaka ho ingénieur avy hatrany izy ireo. Ny module izay arahan'izy ireo dia tena spécifique zany hoe tena mba toerana tanteraka mihitsy zany ny matière de base ao anatin'izay lalam-piofanana agronomie izay. Module de base matière spécifique ho an'izany lalam-piofanana agronomie zany
no tena mba toerana tanteraka ao anatin'ilay fiofanana dia eo ihany koa moa zany ny pratika izay feno dia feno ao anatin'izay fanarana lalam-piofanana agronomia izay mba tena hoe ivoaka ho tena anana an'izany expérience sy fahaizana mifanaraka amin'izay zany ireo mpianatra ireo dia ao anatin'ilay lalam-piofanana travail social amin'ny maha hoe école supérieure de développement économique et social dia mametraka tanteraka an'izay hoe développement social izay koa zany hoe manofana ny mpianatra hiatrika an'izay fampandrosoana ara-tsosialy indrindra satria manerana ny Madagasikara dia efa maro dia maro ireo mpianatra nahazo ny fiofanana amin'izay lalam-piofanana travail social izay no efa tena miantsehatra indrindra moa zany ilainy ny fiarahamonina indrindra satria maro dia maro amin'izy ireo no efa nanangana ny ONG na association isan-tsokajiny ary ao anatin'ilay lalam-piofanana fitantanana ny gestion zany dia misy parcours maro be finance et comptabilité marketing digital marketing et communication ao ihany koa ny informatique de gestion eo ihany koa ny banque et finance sy ny microfinance isan-tsokajiny ireny zany hoe malalaka dia malalaka zany ny sehatra hisafidianan'ny mpianatra zany hoe ahafahana mise spécialisé ao anatin'izay lalam-piofanana gestion izay ary hoatrikasa lehibe sy ireo paikady ngezabe izay notanterahina ireo dia efa miahatra avy hatrany na ho an'ny eto Antananarivo na ny any Antsirabe toy izay ihany koa ny any Ambositra zany dia anisany misitraka ny stage avy hatrany zany ireo mpianatra zany hoe ny eto amin'ny nivon'ny école no manome stage azy ireo ary ny zava-dehibe dia tsara dia tsara zany ny ataontsika hoe évaluation ireo mpianatra izay miatrika ny stage tany anivon'ny orinasa maro isan-tsokajiny ary isaorany antoana moa zany ireo orinasa izay miara-miasa akaika nandray an'ireo mpianatra ireo raha tsy ilaza fotsiny ny toy ny tany amin'ny chocolaterie Robert ny tao amin'ny DBM ny FMFP ny PILEFAS sy ny action éducation Madagasikara. Marihana fa ireo lalam-piofanana efatra izay azon'ny mpianatra ianaran'ireo dia efa samy ahazona ny mari-pahaizana hatrany amin'ny master avokoa.